tantaran'ny baiboly a dia nifidy foana Andriamanitra olona ray a amoana taranaka vaovao. Teneny eo akaikinao hoe olo voafidy ianao. Anavotana hoe a génération anao. Teny moa tatiana vato eo hoe mampalahelo ny firenentsika, mampalahelo ny malagasy. Fa tsarovy a fa ianao a zasy ianao izay vidin'Andriamanitra, itsika no atsangan'Andriamanitra ho solution a ho andreo a mpiarabeka amintsika, ho andreo firenena malagasy ireo. Tahaka ny nanifidiany an'ny Noa, tahaka ny nanavany an'i Josefa. Tsarovy tsara fa Josefa nge no niantom-pisian'i Josefa dia namonjy ny 12 tribus d'Israël. Raha tsy nalefa n'Andriamanitra tany Egypte izy a dia tsy avitra ny ralahany. Ka zasy ianao reto a dia natsangan'Andriamanitra tsika mba hijontsika anatin'ny finoanan'Andriamanitra, mba hijontsika anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba tonga zasy ny ankohonantsika ho voavonjy. Ho Paul tamin'le géolais romain hoe amin'ny acte 16:31 hoe minozy izy an'i Jesosy tompo dia vonjena ho nasy ny ankohonanao. Namonjeny Jesosy zasy ianao zany a amonjena olona maro fa tsy mitenanao ihany. Teneny eo akaikinao tsy maintsy voavonjy ianao sy ny ankohonanao. Tsy maintsy voavonjy ny firenenao. Raha ohatra ka tsika mihinana Jesosy gasy, mihinana Jesosy reto a tsy mihina hoe mbola afaka tavavoaka Madagasikara dia very Madagasikara. Fa nanangana olo-pinoana izy avy amin'ny zasy ianao a fa tsy nitian'Andriamanitra mbola voavonjy ny malagasy. Dia ny ankohonantsika reto a ankohona voafidy anatsangan'Andriamanitra taranaka vaovao. Tsara fa ny taranaka tsy vitany hoe taranaka amin'ny lafiny naturel ihany fa misy ny taranaka ara-panahy. Ka zasy ianao reto a dia ho ampiasain'Andriamanitra miteraka taranaka maro hiditra ny an-danitra amin'ny alalantsika tsirairay avy reto. Mbola hiaraka hivavaka aloha tsika alohantsika hanomboka ny fampianarana. Raha inay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mbola misaotra sy mankasitraka anao tokoa zahay ny amin'ny sekoly ny tokantrano izay natsanganao. Misaotranao zay Jesosy fa tena manana izay manana anao, tena tianao tokoa zahay sy ny ankohonanay. Misaotranao a Jesosy ny amin'ny tsirairay avy izay tonga eto. Kasio tsy tahio Jesosy izy ireo sy ny ankohonana. Eny na dia tsy tonga eto ary mety misy ny vaty tsy tonga, mety tsy eto atoerana ny zanaka, mety tsy eto atoerana ny raitapo, mety tsy tonga eto Jesosy io. Fa izay kosa Jesosy raha tonga eto dia mijoro amin'ny teninao hoe minoana Jesosy tompo dia vonjenao sy ny ankohonanao. Jesosy avy any Nazareto mahatsiaro am-bavaka izay a ny amin'ny membre amin'ny famille anay tsirairay avy izay mety tsy eto amin'ity toerana ity. Indrindrandrindra Jesosy ireo olona izay mbola tsy mahafantatra anao. Indrindrandrindra Jesosy ireo olona izay mbola manianao, mety misy ary manenjika anay mihitsy no finoanay anao. Fa izay Jesosy dia hijoro ampinoana satria na Jesosy izany nampidinao anay. Dia hijoro izay amin'ny finoana Jesosy fa tsy maintsy voavonjy izy ireo a satria izay no mihinanao. Kasio izy ireo Jesosy avy any Nazareto, kasio fiainanay tsirairay avy reto mba tena ho tonga vavolombelona eo amin'ny ivon'ny mpiarabelona, eo amin'ny ivon'ny ankohonanay mba tonga an'izy ireo koa Jesosy io te hafantatra anao, mba tonga an'izy ireo koa Jesosy hoe te hino anao a avy amin'ny alalan'ny vokatra izay hita amin'ny fiainanay tsirairay avy. Petraka ampelantananao fanay masino ty sekoly ny tokantrano ity. Kasio sahady indray ny tokantranonay tsirairay avy a. Tena oka ianao no hanapaka amin'ny tokantranonay tsirairay avy a. Tena tokantrano amiratra ny tokantranonay tsirairay avy reto satria izay zanakao. Nataonao amiratra izahay satria mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Nataonao fahazavana izay sy ny ankohonanay ka miavaka izahay no fanananay anao a. Miavaka izahay no finoanay anao. Ka mankasitraka raha eo ny amin'ny fotoana androany, mankasitraka ny amin'ny teny rehetra izao apetraka ao eo am-bavako a, anova indray fiainanay a, anarina fiainanay tsirairay avy a, anamboatra izay tsy nety rehetra teo amin'ny fiainan-tokantranonay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy anankiray a mba iangaviako tsika tsirairay avy mba hitsangana, mba hiarirahantsika alohantsika no hanomboka. Teneny akaikinao tsara be ianao. Dia valio izy.
antsory Jesosy ameno fananao androany tena teneno Jesosy tena ataovy tanoloraka ny foko fa tena ho feno anao tanteraka androany milanao a Jesosy milanao za sy ny ankohonako Jesosy hoe milanao zay Jesosy vonjeo zay sy ny ankohonanay vonjeo firenenay vonjeo firenena zay nampitoeranao anay eto amin'ity Frantsa aty to mariage ndraindray tsika mazava kristiana fa ny fijerytsika mo mariage ohatrany fijery zao tontolo zao ihany kanefany a ny tena mariage kristiana dia tena io ny tena origine sy vrai mariage dia Andriamanitra ny créateur sy ny auteur du mariage avery foana misy masy ny kristiana tsy mahafantatra fa hoe rehefa vita soratra ny mérite izay midika fa tena manambady manana ministre tompony gouvernement céleste manana mpanompon'Andriamanitra izy mivalide ny tena vrai mariage ka tiakotsika hazava tsara hoe ny tena mariage dia ao amin'Andriamanitra ihany hitantsika ao amin'ny raisitsika ao amin'ny psaume 127 verset 1 psaume chapitre 127 verset 1 où l'Andriamanitra si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'Éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain amen ianao zany raha ohatra ka mbola hoe célibataire mbola tsy manambady dia ianao zany mila mahatsapa hoe za zanak'Andriamanitra tokantrano indray dia tsy maintsy mibase amin'ny sitrapon'Andriamanitra irery matetika tsika moa tamin'ny mbola tsy tao amin'Andriamanitra dia misy mahavoatsika mbola milaza fa kristiana mbola vie charnelle sy physique ihany no mi-influencer atsika tsika zao le mbola tsy tera vaovao dia matetika tamin'ny andro fahatany rahantsika dia mihevitra be tsika hoe ny histoire idéale hoe veritsika fa tena hoe tantaram-pitiavana dia matetika na vehivavy na lehilahy dia maka modèle amin'ny hoe reny film romantique reny dia reny jereny vehivavy dia fihetsika ny vehivavy amin'ireny film reny fihetsika ny lehilahy amin'ireny film reny lasa heveriny tanora fa hoe zay no tena midika hoe fitiavana ohatra zany tena hoe débutena relation tena fitiavana fa tsarovy zanak'Andriamanitra fa ny fitiavana tsy sentiment ny amin'ireny film reny dia ny émotion sy ny sentiment sy ny charnel foana matetika no promouvoir ao anatiny reny fa raha tena ohatra tsika ka tady olona hoe tena vrai romantique Andriamanitra no tena romantique voalohany taiza moa Andriamanitra nampanao ny organiser un rendez-vous amoureux ny Damasio tao Éden dia fantatranao hoe mandeha dikany hoe Éden dia délice sy plaisir mety efa nijery film tsika dia tena mety efa mba nirevirevy mihitsy ary ny tanoa vehivavy na ohatrany hoe za zao raha mba mitoro restaurant Tour Eiffel misy mangataka na vaty za zao tena idéal romantique fa Andriamanitra ny organiser rendez-vous amoureux anao raha ohatra anao ka mbola célibataire ao Éden tsika zanak'Andriamanitra mily tsika mahay mandeha araky ny fanahy problème tsika dia tady plaisir sensation zavatra hita maso foana vehivavy zao mihevitra hoe tsy mahay mitianazy ny vadiny raha ohatra ka tsy manohatra ny amin'ny film izy mohatra fa ny zavatra tokony tsapanao hoe zavatra edena voalohany zavatra hoe tena tsara indrindra voalohany aloha dia voahomanao amin'ny tontolo ara-panahy tokoa ve hoe mifototra amin'ny tontolo ara-panan'Andriamanitra ve fitiavanareo zay efa tokantrano efa mitsangana mbola mifototra tokoa ve fitiavantsika hoe ao anatiny tena sitrapon'Andriamanitra miverena foana tsika zanak'Andriamanitra zany mila hoe miverina foana ao anatiny baiboly za mahatonga atsika hoe mandeha sekoly za mahatonga atsika tsy maintsy mamaky baiboly satria na ny olona rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy feno tany dia ny tany manenantsika zavatra hita amin'ny télé zavatra hita amin'ny pub ny zavatra hita maso eto amin'ity tany ity information agressive daholo zay mahatonga ny Andriamanitra ny Jesosy niteny hoe Satan il est le prince du monde be da be zavatra efa soa la domination de Satan zavatra rehetrarehetra ny tontolony charnel rehetra eo ambany fahefan'ny Satan ka hainy Satana mihitsiny zay mahatonga anazy koa hoe any amin'ny Jean 10 hoe c'est un voleur c'est un destructeur satria Satana tsy ahitany miavianao mihitsy rehefa tianao zavatra eo fiainanao fa izy mipressé oppresseur izy dia tsarovy tsara fa ny zavatra rehetra tamin'ity tany ity dia oppression daholo raha tsy mahay mitandritsika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika zao raha hoe tsy ampiteny dia ataoko hoe mandeha anaty bus ianao anaty tram dia indray mijery pub ianao dia efa mahita sary tsaraky ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa indraindray tsika tsy tonga saina fa indraindray tsika mety mihevitra hoe za tsy mieritreritratsy
fahatsiarovy tsara fa zavatra rehetra zay amin'ny 5 sens misy message foana tanjony zavatra rehetra goût la vue l'odorat l'ouïe message daholo reny message anakasiana amin'ny amanao ka tsika raha tsy mitandrina tsika raha tsy mahafantatra aloha hoe za avant d'être charnel ara-nofo je suis d'abord spirituel ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsika tsy mandeha araka ny nofo tsoa fa mandeha araka ny fanahy ianao zao mila miveta zay situation zay foana hoe za olona ara-panahy raha mbola célibataire zao ohatra ianao dia ny zavatra ny critère titavina amin'ny vadinao raha ohatra ka be vola fotsiny mampalahelo be ianao fa ny critère tokony voalohany titavinao ina spirituel lehilahy matahotra an'Andriamanitra lehilahy mananatahotra an'Andriamanitra respecteanao foana izy fa ny lehilahy tsy manatahotra an'Andriamanitra fa nanao zay tiany tsy rarahany ianao fa rehefa feno tahotra an'Andriamanitra izy dia mahafantatra hoe ity vehivavy ita voarin'Andriamanitra koa tsy manana mihitsy aho droit anao tsinitsinina zay namboarin'Andriamanitra koa satria za koa namboarin'Andriamanitra lehilahy koa tahaka izany raha ohatra hoe vehivavy tsara tarehy fotsiny ohatry ny hoe le hita amin'ny télé reny fotsiny dia reny lazainao fa critère tediavinao mivady mampalahelo ianao na ny proverbe any misy hoe misy ten'Andriamanitra milaza fa hoe fitaka ozy ny fahatsara-tarehy fa tsika mila mijery ny fahatsara-tarehy ny miara-panahy foana aloha sarotra tsara fa Andriamanitra nge rehefa nanao an'izany izy tsy manisy miteny zany hoe misy ratsy fa za sy ianao le nofontsika le fomba fijerintsika efa voalotony le péché originel dia manana lasa mana fijery mahita ny ratsy sy mahita ny tsara manana propre jugement tsika Andriamanitra tsy nampianaritsika hijuger amin'ny faratsiana zany satria n'Andriamanitra tsy namorona amin'ny faratsiana fa Satana nametraka anatintsika hoe la connaissance du bien du mal zany mahatonga antsika mana jugement foana rehefa mahita zavatra hoe ry ratsy ry tsara ry ratsy lehilahy ihany tiako nefa nao faitany izy propre jugement chacun le izy zany mahatonga antsika tsy maintsy miverina foana amin'ny tenin'Andriamanitra satria na famarinany ihany na tsy famarinany ihany fa zao izy Jesosy hoe je suis le chemin, la vie et la vérité. Raha samy zanak'Andriamanitra tsika eto aza mandray vérité ankoatran'ny vérité anaty baiboly averiko aza mandray vérité ankoatra vérité anaty baiboly ka ianao raha tianao hiavaka amin'ny tokantranonao raisy ny baibolinao Dieu est le créateur et l'auteur du mariage ianao aza mieritreritra hoe Jesosy tsy manambady tsy micomprendre an'izany resaka mariage na tokantrano comprendre satria hoe Jesosy hoe je suis l'époux, l'église et l'épouse. Zay midika fa saripady amin'Andriamanitra mariage dia endrika ivelany ijerefa mariage chrétien aloha azavaiko tsara mihitsy tsy mariage nandrenage misy Brad Pitt ny resaka eto na mariage ny lasona miaraka ny resaka eto fa mariage idéal araka tian'Andriamanitra ny finoan'Andriamanitra voalohany dia mariage chrétien dia endrika anehoan'Andriamanitra ny relation ananan'i Jesosy amin'ny église ka raha ohatra za sy ianao milaza fa tokantrano kristianina hita eo amin'ny tokantranonao tokoa ve les relations lahy sy ny vavy tahaka ny relation ananan'i Jesosy amin'ny église ny fomba fihetsika ao ve tahaka ny fihetsika Jesosy amin'ny église sy tokony fihetsika ny église amin'ny Jesosy hoy izy teo hoe mariage dia saripady amin'Andriamanitra rehefa miveritsika momba ny Andriamanitra moa dia nanangana peuple anankiray tao anaty baiboly ny fidiny anavotana amin'ny peuple rehetra eran-tany dia peuple juif ka rehefa mamaky ny baiboly matetika dia mila miverina foana any amin'ny judaïsme rehefa jerentsika momba ny hoe dika mariage ao anatin'ny religion juive dia midika hoe mariage dia hoe alliance entre deux personnes mariako tsara les deux personnes fa lasy vavy tsy izy anaty baiboly ka namoron'Andriamanitra hoe misy possibilité raha lasy lana ny vavy sy ny vavy tsika zany karaha ohatra ka miona amin'ireny olona ireny le hoe hiady varitra hoe car oui mais Dieu est amour tsika tsy miady varitra amin'izany fa la vérité biblique c'est que le mariage c'est entre un homme et une femme dia ozy hoe mariage ozy izy anatin'ny religion juive dia hoe alliance entre deux personnes dia ny tanjon'Andriamanitra anatin'ireo alliance na deux personnes ireo dia amoaka taranaka amoaka famille dia ny tanjon'Andriamanitra ny ao anatin'ny famille nefa ny anaparitaka amin'ny fanjakany satria na nisy héritage napetraka ny anatin'ny Adama sy Eva ampasinao amin'ny taranaka ao dia zarovo tsara koa fa raha ohatra ka raha tsy nisy ny lahy sy ny vavy se produire tsy feno zao rehetra zao zany midika fa important mihitsy ny base mahafantaranao hoe mariage zava-dehibe amin'Andriamanitra raha na tonga hitanao jereo tsara nge fa fihetsehany Satana vao vita mihitsy Eva
diny amin'izay izy nitonga satria na tokantranon'ny Adama sy Eva mihitsy ny tiany potehana mba tonga le taranaka mipotika. Fa zao Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra mahita solution foana ny fitiavana. Ozy izy ny tena Andriamanitra hoe Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ny preuve d'amourn'Andriamanitra zany dia nafidy izy olona araka ny fony foana anatin'ny baiboly manavotana le taranaka tokony naparitahan'ny Adama sy Eva. Nanangana izy avy amin'ny Noa. Dia namety taranaka Noa fa mbola pervertiry any. Dia nanangana izy avy amin'ny Abraham. Dia mbola hitan'Andriamanitra fa tsy mety mihitsy tafatoetra le héritage napetrany tamin'ny Adama sy Eva tokony hampasiana amin'ny taranaka dia tsy maintsy nandefa an'i Jesosy izy. Ozy izy ny tena Andriamanitra il est le prémisse ozy izy. Il est l'aîné. Jesosy zany namodika génération zany satria Jesosy i Maria mère porteuse i Joseph donc tsisy idirana tsisy tafiditra anatin'ny adainan'i Jesosy mihitsy l'origine pécheresse tao anatin'ny olombelona. Fa Maria dia mère porteuse i Joseph père adoptif. Fa Jesosy zanak'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho tafatoetra ao anatin'izay mino an' Jesosy ny ADN n'Andriamanitra mba tonga antsika hanana origine pécheresse tsony. Ka zasenao reto ny fidian'Andriamanitra mba hamoaka taranaka voafily andova fanjakan'Andriamanitra tahaka ny Noa niditra ato anaty fiara. Donc jerentsika ny amin'ny Genèse chapitre 1 io le héritage napetrak'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Genèse chapitre 1 versets 26 à 28. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Tanjon'Andriamanitra zany anatin'ny tokantrano dia tokantrano mamokatra. Teneny eo akaikinao hoe mamokatra ny tokantranonao amin'ny lafiny rehetra. Satria nomeny Andriamanitra ny Adama sy Eva mihitsy ny domination ny zavatra rehetra atao amin'ity tany ity. Ka ninona mety hoe endrika tsy famokarana ny tokantranonao. Mety misy couple any tena hoe vita mariage izy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, mety tsy mananjanaka izy tonoka amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta fa nataon'Andriamanitra mokatra nareo vady mahasy taranaka eo amin'ny anaran'i Jesosy fa Isaaka ny zanaky ny teny fikasana tsy maintsy tonga foana na faly Satana na tsy faly. Ninona koa mety endrika na stérilité ao ny tokantranonao na tsy fisiny. Ny zavatra rehetra izay tsy hitanao tao haidena dia tsy sitrapon'Andriamanitra. Ny aretiny, fahantrano, mety fakorontanany amin'ny taranaka mety maditra, tsy sitrapon'Andriamanitra tsy atao anatiny namoron'Andriamanitra ny Edena zany. Ka androany dia didiko sy potehako zany tsy ambinina intsony ao fiaina tokantranonao ny anaran'i Jesosy. Satria na ny tokantranonao izy Andriamanitra dia natao hamokatra. Na fertile ny tokantranonao izy Andriamanitra. Ka ianao zany mila foana ianao koa mila mahay miresaka amin'ny Satana ianao. Mety mbola mananjanaka maditra ianao fa teneno Satana hoe malédiction efa potika no miampy satria za mino an Jesosy. Baikoa ny anaran'i Jesosy taranako indray tsy maintsy voavonjy. Matoa avonjen'i Jesosy tsy maintsy voavonjy ireo satria na zay no anatin'ny teny dala. Mahavoantsika kristiana koa indraindray tokony mihaino amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa indraindray tsika mihaino amin'ny Satana. Indraindray teny feon'ny Satana no ohatra ny hainoantsika bebe kokoa. Nefa ny Jesosy efa niteny reo il est menteur. Ka rehefa mitady any akivy anao Satana dia teny hoe tu es menteur. Ny vérité koa izay teneny dadana ampy ihany. Raha mampanatena ny dada koa tsy maintsy voavonjy ny ankonatra satria za mino an Jesosy Kristy izany dia tsy maintsy voavonjy rehefa mangina anao fa za hijoro foana. Zany tokony fijorontsika rehefa ho tokantrano ao. Dia ozy izy hoe eo amin'ny Genèse chapitre 1 verset 26-28 io le héritage napetrak'Andriamanitra anatin'ny Adama sy Eva ny tokony mipasiny tamin'ireo taranany. Dia inona moa zany hoe jerentsika ao amin'ny inona le héritage nefany misy condition kosa
no fitazomanao ny héritage io. Dia tenenin'Andriamanitra izy ao amin'ny Genèse chapitre 2 verset 16. Où Andriamanitra, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Misy didy no mampitahiry ny héritage-nao avy amin'Andriamanitra, fankatoavanao ny didin'Andriamanitra no Genèse chapitre 2 verset 16. Fankatoavanao ny sitrapon'Andriamanitra, ny obéissance-anao amin'ny commandement de Dieu, mahatonga anao voatahiry eo amin'ny fiainanao amin'ny promesse divine rehetra. Mila tsika mankatoa an'Andriamanitra. Rehefa natokantrano zao matetika dia mivavy ta ohatran'ny lahy foana. La vao mahay mivavika mora migizina dia mitsoaka tokantrano izy dia lasa mankany amin'ny namany. Fa le izy za zao raha ohatra se soumettre amin'ny vadiko, tsy hoe voaterana satria na ino, fa motivationko voalohany satria za manatahotra an'Andriamanitra. Raha ohatra ka Andriamanitra amin'ny tena mampilama tokantrano fa nekiko azy dia manaiky ahako. Tsika koa ndraindray mila matsapa hoe avant d'être une épouse, avant d'être un époux, avant d'être un enfant, avant d'être quoi que ce soit, nous sommes d'abord serviteurs de Christ. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Dia izay mampatonga anahy ny obéir au commandement de Dieu anatin'ny tokantranoko satria tiako Andriamanitra hitana sy ny ankohonako dia mirespecter un commandement de Dieu. Dia io zavatra io moa zany tsy vitany Adama sy Eva nampipasy an'ilay izy satria narompu les contrats. Dia nefany hitantsika any Proverbe, raisitsika indray Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22 verset 6. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Io zany zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano kristianina. Fijoroanao lahy sy vavy anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tondra impact positif ho an'ny taranakao. Misy taontsika mitaky zavatra be da be amin'ny taranantsika. Enao endry, enao mihaino zao enao mihaino Jesosy zany. Fa tsarovy tsara fa modèle voalohany anarany zanakao dia enao, nareo mivady ny modèle voalohany. Nareo mivady ny fitaratra voalohany ireo zazy ireo. Tsarovy tsara fa tokantrano kristianina zany des formateurs de futurs soldats de Christ. Zasy enao zany dia nataon'Andriamanitra formateur ho anangana peuple an'Andriamanitra ho amin'ny génération ho avy. Raha mbola tsy tonga Jesosy d'ici là dia tsarovy tsara fa ireo taranakitsika ireo no ampitaitsika an'ilay flambeau. Jereo tsara fa rehefa jerentsika ny tantaran'ny Baiboly dia misy mampalahelo misy taona fa ohatran'ny Samuel zao dia nampalahelo mihitsy fa rehefa mody izy dia nitanak Samuel tsisy taon'Andriamanitra. Dia sahirana mihitsy ny peuple d'Israël hoe izy indray no atao solon'ny Samuel. Dia rehefa jerentsika koa jere tsara ny tantarana problème an'Andriamanitra dia problème ana taranaka tsy mankatoa le héritage le didiny tenin'Andriamanitra. Zasy enao zao tsy voavonjy mihitsy raha tsy Jesosy mihitsy izay zanak'Andriamanitra, raha tsy ny avy any an-danitra mihitsy ny nidy ampipasy an'ilay izy satria nateto an-tany tsisy navita foana manaparitaka an'izy. Dia nefa ny tanjon'Andriamanitra ozy Jesosy tonga ozy izy tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Le fanjakan'Andriamanitra dia nampitoerana anatin'ny olona izay mino an' Jesosy. Dia ny tanjon'Andriamanitra amin'ny asa ianao zany anaparitaka an'io fanjakana io. Eto moa averintsika foana hoe il est question de royaume. Ao anatina royaume dia resaka miaccaparer foana territoire dans le monde physique. Fa monde spirituel misy atsika accaparer fanahan'olontsika. Dia zasy ianao tenenao ny akakinao hoe sambatra ianao hoe fa anisan'ny fidian'Andriamanitra. Oreto imagineka zany hoe zasy ianao reto dia ohatran'ilay Noa tamin'ny andron'ny déluge. Raha ohatra Jesosy ka tonga amin'izao fotoana izao ny akamaroan'ny olona ivelany eo amin'ity tany ity dia tena anatin'ny déluge daholo. Fa zasy ianao ilay fidian'Andriamanitra hiditra anaty fiara. Ka tenenao akaikinao hoe ianao aza be menomenona ntsony hoe efa men'Andriamanitra ny toerana tsara indrindra ho anao. Fa nandraitsika kristiana voaretintsika ny rehefa tena hoan'ilay Andriamanitra velona. Falianao isan'andro fa na dia izay koa Lazare eto mieritreritra an'izy zany no tranonao hoe ny olona noyé ao anatin'ny colère de Dieu. Zany efa fidian'Andriamanitra no fahasoavany voavonjy zasy ny taranako. Fa zao hozy Andriamanitra zaho tsy tsy mainataoko tamin'ny andro Noa intsony. Fa rehefa ho avy fotoana ozy izy
rehefa veriko indray ny zanako dia io farana ozy izy anehoako ny colère divine. Surtout zao mihevitra be mihitsy hoe rehefa misy reny tsunami ireny dia colère divine, tsy colère divine satria n'Andriamanitra mihitsy niteny tao aminao amin'ny resaka conseil moa le hoe fanoharana nanao alliance izy zatsy hanao tsony. Satana manao an'ireny perturbation climatique Satana reny mba tonga ny olombelona itendratsy an'Andriamanitra foana. Fa Andriamanitra efa teva zaho tsy hanao tsony. Fa rehefa tonga fotoana izy apekariko ny fiangonako izay ozy izy vao ny colèreko. Satria na colère divine efa latsaka teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Dia Andriamanitra efa napagatsika amin'ny fony izy teo amin'ny la croix du calvaire. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana hiakatra daholo ny zanak'Andriamanitra izay nino an'i Jesosy. Tsisy anazy tsony eto tezitra amin'izay Andriamanitra satria nanao tsinitsinina ny zanany tsy nanao tsinitsinina fitiavany nanao tsinitsinina anazy io vao izy ny colère divine. Ao no moa afaka teneniko anareo koa hoe tsy avy amin'Andriamanitra ireny problème météorologique sy an'ireny. Tadidinareo ny tantaran'i Jesosy tanaty lakana le tamin'le nisy tempête sy vent. Raha Jesosy raha Andriamanitra ve nanao an'iny dia aveo Jesosy style indray antsara indray rony schizophrène aveo Jesosy endasy d'un coup ampijaly kely d'un coup indray aloha andasy ihany tsy zany le izy. Fa ino moa le navinianarantsika tamin'ny sekoly fampianarana tamin'ny labio hoe rehefa toizatsika kely ny tantara iny dia legiona no tombadika atao. Legiona nandefa ny satria izy nanatahotra loatra hoe raha tonga teo amin'ity toerana ity Jesosy dia afaka ity olo ity dia satria na rehefa jerentsika ny ten'Andriamanitra dia vao nentan'i Jesosy tany lavitra izy fa vao tafapita ihany Jesosy ny mpianatra vao hitan'i Jesosy tany lavitra dia izy niazakazaka dia niseo prosterne teo amin'i Jesosy hoe fa inona ozy izy ampaninana anay sady ianao ozy izy. Hitanao tsy tsisy tsy Andriamanitra manao an'izay zavatra aty hoe fa zao kosa tenena akaikiny hoe manam-pahefana zasy ianao mibaiko ny zavaboary ary mampagnina ny herin'ny maizina. Tsika zao rehefa mare vaovao hoe teto amin'ny France zao hoe nisy resaka tempête tany amin'ny sud tany tena be da be mihitsy ny olona maro be da be ny dégâts. Dia ianao rehefa mare reo dia tsy hanoatra n'izao toy izao koa tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny frantsay. Reto tian'Andriamanitra ny frantsay satria na Jesosy tamin'ny teo Calvary pour le monde ozy izy. Mon fils est mort pour le monde, pour l'humanité. Kinao zany tena zany tsy tian'Andriamanitra ny frantsay. Zany na nevazana anao zasy ianao etiko. Raha tsy tia hoe frantsay na nataontsika eto dao ody any an-danitra. Fa mahatonga antsika mbola tsy ampiakarin'i Jesosy mbola te hamonjy olona maro izy avy amin'ny alalan'ny zasy ianao. Fa rehefa mahita zavatra ohatr'izay tsika dia mitondra ianao ambavaka dia manapa. Jesosy eo manaovatra ny Abrahama tamin'ny Lota tany Sodoma sy Gomora mandoalia dia hoe mamindra fo amin'ireo frantsay ireny Jesosy eo mamindra fo aminy fa délivreo izy ireo na amin'ny herin'ny Satana izay mety nandefa n'io tempête io zany tokony ataon'ny zasy ianao. Rehefa misy problème ny Madagasikara tsy hoe tena efa Madagasikara mihitsy tsy avitry. Kenao vavanao tokony hanapaka indray manozona le firenena ahoana moa tafavoaka. Fa mily tsika mijoro mitaka ny mijoron'i Jesosy hoe tsika natao hanapaka. Verina rehefa tavavenao Jesosy tsika dia tafatoetra anaty eo amin'ny fiainantsika le héritage izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva. Restsika ny eo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 16-17. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon la paix qu'il a reçue de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Mila fantatsika kristiana koa fa appel divin momba mariage. Rehefa tsy vakintsika ny eo amin'ny 1 Corinthiens 7 io dia l'histoire Paul satria ny Paul eunuque. Dikany hoe eunuque dia olona tsy fanambady. Misy ny olona vidian'Andriamanitra tsy hanambady. Dia nefa magaga Paul tsy nanambady fa Paul nefa anisan'ny révélen'Andriamanitra momba secret ny tokantrano. Ahoana nahafantaran'i Paul an'ilay izy satria ilay izy resaka spirituel. Ny antsika indray mihevitra be foana tsika indray resaka ranofo be foana hoe aiza koa hoana zany Jesosy tsy manambady Paul tsy nanambady hoana mataraka fa maro izy avy marché satria na ilay izy spirituel. Tenin'Andriamanitra dia ny monde spirituel foana. Fa zavatra tsika hita maso résultat spirituel fotsiny. Karaha ohatra tsika zanak'Andriamanitra indrindra izay tsika mbola célibataire raha ohatra ianao ka zanak' Jesosy aza manangana ny tokantranonao tahaka ny fananganana izao tontolo izao mihitsy ianao. Aza maimaika mihitsy satria na hoe ianona manasipa ianona efa zao dia za ve ohatr'izao ianona zay lekizy fa masera mopera inona rarahinao an'izany. Miavaka ianao mitanjonao
dia ampivadian'Andriamanitra amin'izany amoaka taranaka miavaka anapaka eto amin'ny izao ty kinona nanaovanao andeha atao ohatra n'izao tontolo izao hoe mila manandro anao vavatan izy ny tena tsara taiza koa anaty baiboly nanandro ny Adamo angatao amin'Andriamanitra izay vady milainao joroky vavolombelona rehefa izay mivady ohatr'izany tamin'izaho mbola tsy tao amin'ny Jesosy nohatra ny nanandro nohatra n'izao tontolo izao ka midona mitapo amin'ny rindrina foana fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra kosa dia osa mantsy an'i Jesosy zanakao zao za angataka vady aminao tena nangataka vady taminy zaho fatako tsara satria natao anaty tena feno tao izay le hoe ataovy demande spirituelle foana zavatra reo feno be tao anatin'ny foko le hoe za Jesosy tena tsy ta hiala amin'ity finoanao ty fatako fa verana miavy be raha tsy voazoko hatramin'ny farany ity finoko ity dia oza mantsy an'i Jesosy tena raha mba misy olona ray mba omenao anahy mba ahafako hoe mba tena nisa mba hoe misy mifanoha zay tao amin'ity taty dia tao mba vady hoary izy satria na tamin'izany za mbola tsisy olona manodidina amiko tsisy olona tao amin'ny tompo mihitsy namako tsisy tao amin'ny tompo dia ohatrany hoe atao ohatray solitude zany Jesosy ahoana ny heretako amin'izay fa tamin'izay kosa moa teny jamy Jesosy hoe zaho Jesosy hanompo anao fa oka tena sitraponao ny tanterako ave dia nangatako vady izy dia za taty andafy pasteur Tommy tany Madagasikara tsy nisy relation physique mihitsy izay mivady fa amin'ny fomba mahagaga dia namaly Jesosy niona moa zany lien nanananay mivady fotsiny dia ray am-pononanay pasteur Rodolphe dia nazara hatramin'izao moa zany rehefa mahatsiara zany rehefa le davy satana kiviny dia nyfavolombelonay mivady foana no mamelona be atao anaty fa zay fa iza moa za Jesosy foazonao mihitsy Jesosy mimpanomponao dia niteneninao hoe ianona mivady ihany dia ianona mivady ohatr'izay nampiresan'i Jesosy ohatrany hoe tena ohatra tamin'ny Adama sy Eva hoe mipetrahano no pasteur Tommy ao fa mety efa nita girafe anao mampiatrahino fa zany na mivady anao dia za aloha zany zay tsy tany amin'le any anaty baiboly moa ohatrany hoe nalainy Andriamanitra vary amin'ny Est sa ohatr'izay Eva dia foroniny avy eo avy aminy fa za zany mba vaty France nalainy Andriamanitra dia hoe ianao no mivady pasteur Tommy dia njoroky vavolombelona fa heritaona zay zany ohatrany hoe fampiresaka fotsiny tamin'ny hoe tena nanaiky satria nafatako loatra hoe za nangataka izy koa moa nangataka dia fantatra ny izy vanibavaka avy amin'ny Jesosy satria na pasteur tsy malana ray aman-dreny tsisy tsisy olona ranofo nafantatra ny demande nay mivady ka na tena fahavigotriny iny pasteur tsy possible mihitsy hoe aiza nafatarany azy zany fa rehefa hitako dia moa izy Jesosy io vadinao dia izy koa io vadinao dia za vao nahita anazy dia tonga dia fantaka izy le vady satria na tonga dia nisy penisy atao anaty ny teny misy mifany masina izy dia izy koa moa za fa tamin'ny mbola kely tamin'ny 12 ans tany mena fantako izy tateo anie dia Andriamanitra izy asika mifafany satana atao anaty nana image tatao anaty kitapo spirituel averiko hoe zany namorona izy mifany masina nana image mitarihany vady ka ohatrohatr'izao dia vao nahita azy dia tonga dia confirmé izy dia izy dia avy eo moa zay anao après dia niteny indray Jesosy hoe amin'ny 4 août nareo manambady tonga zany tany aéroport 1er juillet 2017 ray volana zany zay mitsama mba nampiaraka fizika miaraka tonga zay dia mivady fa tsoroko anareo fa tsy tena hoe avy amin'Andriamanitra tokantrano ka za mampahelana izay mbola célibataire aza mana motivation charnelle mihitsy hoe tena tsaka tsony pasteur tena mila vady tena tsaka tsony ty fa rehefa vakintsika io Corinthiens chapitre 7 verset 16-17 io programme an'Andriamanitra resaka tokantrano ka maiza anao no aza maikitady vady anao mba Adama feno fanatrehan'Andriamanitra tsara izy vao nazo any Eva fa ianao atao etaetanao mihitsy aloha Andriamanitra zay anao mangetaeta vady raha ohatra anao ka mbola célibataire tetavy mihitsy no Andriamanitra dia amin'izay anao sura fa rehefa ao anaty miedena anao tsisy vehivavy efa nivelan'izany no afaka tafiditra ao fa le vehivavy avy amin'ny Jesosy any no omenanao amen nizaniza zay célibataire dia mazony anjara ianao dia anaran'i Jesosy ary nizaniza mety fitaka sy taviny satana proposena tsambina anaran'i Jesosy fa mijanona zay toerana misy azy any izy anaran'i Jesosy raisitsika ny Genèse chapitre 4 indray verset 1 miditra amin'le hoe fa maninona moa mampiasa momba fanoharany mariage foana Andriamanitra rehefa anaty baiboly ozy ny tenin'Andriamanitra Genèse chapitre 4 verset 1 Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Connu. Restique, nous Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 11 à 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les verbes, oui, connaît. Reste dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Tixari antique aime les faire pas, connaître. Réveille-toi, dans Genèse chapitre 4, verset 1. Tina demanda tenir table Adam connu Eve de misy resaka firaisana ara-nofy. Tsarovy tsara ara-nofo. Tsarovy tsara fa firaisana ara-nofo dia validen'Andriamanitra tao aoriana ny mariage. Dikan'ny hoe firaisana koa resaka intimité. Ny firaisana ara-nofo dia nireserven'Andriamanitra ho amin'ny mpivady. Raha misy olona eto amin'ity tany ity ka intime manko indrindra tsy afa-tsy mivadiko. Na raha mandreny miteraka amiko ara tsy intime manko intsony satria nahafantarana tamin'ny mbola kely nitaizaina tsy zazo intsony fa mivadiko no tena mahafantatra momba izy ny vivany araka amiko changement izy mahita ny toetrako amin'izao izy mahita ny intimité ako corps âme et esprit dia tiany Jesosy tenena zany amin'ny dikany hoe je ne vous connais pas tsika tokony manana intimité tahaka nanampivady amin'ny Jesosy. Zay le olona ho apekazay le hoe église ho enleven'i Jesosy rehefa ho avy izy. Ka tsika mila mitombo, mila manana an'io connaissance de Dieu. Io le teny tatina vady hoe any Madagasikara zao mampile embouteillage be andeha hiangona. Fa mba embouteillage hoe firy fanahy malagasy manao embouteillage makany an-danitra. Zasy ianao eto moa zany rehefa averina foana moa zay misy taona manko ny olona tezitra ny pasteur rehefa tsaraky ny rehefa makarary kely ny sofiny le izy nefa tsarovy tsara zanak'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra dia solombavan'Andriamanitra. Tsy mitory izy anaty safina mifaly anao fa mitoro ny famarina izy anafaka anao tsy ho andevo. Mitoro ny famarina izy raha tena olona manam-pitiavana anao tsy azaka mihitsy ka anambomboatra famarina dia avy eo nefa nahitanao any amin'ny afo. Fa zany raha mijorety ahitantsika rehetrarehetra hiditra any an-danitra. Ka eto dia tenenina mihitsy ry zanak'Andriamanitra fa ny olona izay ho alain'i Jesosy hiditra ny lanitra dia olona izay manana intimité aminy Jesosy. Resitsika indray eo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 6. Hitanareo ho an'ny tanora zao raha ohatra ianao ka zanak'Andriamanitra saripady amin'ny Andriamanitra ny intimité ny firaisana dia réservéna ho aliana ny mariage. Ho azavaiko tsara mihitsy izy izy avy eo amin'ny resaka hoe inona moa relation amin'ny Jesosy amin'ny resaka hoe firaisana ho aliana amin'ny mariage. Mariage koa dia égal fanekena égal alliance. Resitsika ny 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 18. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Io zao dia efa manamarika Andriamanitra rehetra amin'ny resaka hoe halan'Andriamanitra ny adultère. Ny adultère dia izay firaisana rehetra hors mariage. Ka raha ohatra ianao ka olona tian'Andriamanitra dia honoreo mihitsy ny mariagenao satria na compareny Andriamanitra amin'ny hoe tsika raha ohatra ka marie amin'ny Jesosy tokony tsy mentsika soa ny autorité ankoatran'i Jesosy rehetra momba ny fiainantsika. Momba corps âme et esprit antsika zao tokony tsy misy tsony ananan'ny Satana autorité fa tonga mahery mihitsy tenin'Andriamanitra comme une prostituée. Raha haintsika tsara tantaran'ny Osea dia tantaran'ny Osea dia sain'Andriamanitra izy nanambady prostituée. Tenena akaikinao ianao taloha hoe prostituée. Fa avy any amin'ny prostituée ianao lasa tonga ny épouse-ny roi. Ka tsika tahaka ny ohatran'ny Osea lena amin'ny sain'Andriamanitra nankavady prostituée natsangany ny vady fa rehefa tonga vadin'ny Osea kosa le prostituée tsy miverina prostituée izy ka io endrika nataon'i Jesosy tamin'ny église. Tsika église dia prostituée taloha satria tsika nijanganjanga tamin'ny Satana avy amin'ny alalan'ny péché. Ampetrany mikouché mihitsy tsika niaraka tamin'ny Satana avy amin'ny alalany péché. Dia mampatonga l'izy koa hoe prostituée manko tsy matory miaraka amin'ny olona ray fa mitonga amin'ny olona be da be. Ina moa le tian'Andriamanitra hoe prostituée matory amin'ny olona firy zany tsika amin'ny Satana ray apatrouille tsika amin'ny péché isan-karazany.
Ianao rehefa misukombe péché be dabe dia tsarovy ianao fa tahaka natory miaraka tamin'ny devoly be dabe. Izay ny tenen'Andriamanitra. Dia nefa antsika efa souillé Andriamanitra saint. Dia nefa ny Andriamanitra mila rasaina izy dia izay moa ny endriky ny hoe vierge, resaka pureté, resaka olona tsy souillé. Dia nefa antsika ohatra nefa ny prostituée efa nataony ohatra ny teny olona fitenen'ny Kristan taloha dia ohatra hoe efa trahison izy tsy nandalo teo. Dia nefa antsika nalainy Jesosy dia natsanga ny vadiny, nidioviny aloha. Taon'i Jesosy antsika lasa miverina mihitsy ohatra hoe vehivavy miverina mihitsy ny virginité-ny. Dia avana prostitution tsika lasa tonga épouse du roi des rois. Taloha tsika maquereau antsika satana. Satana tsy miraranao zany. Maquereau tsy miraranao zany ho dia meko fo. Io nge ianao tsy tafita fa za raha mba mamiasa anao zany rehefa mijery reny efa nahita reny tantara mampalahelo reny efa misy émission momba resaka prostitution, esclavage humain nge reny. Mampalahelo be reny. Fa ho avy fotoana ho antsika ministera vehivavy anangana an'ireny tsika amin'ny anaran'i Jesosy dia reny prostitué reny vitan'i Jesosy mirestaurer amin'ny fiainan'ireny. Fa raha zasy ianao ary pire ara-panahy, mbola pire amin'Andriamanitra, vitany nanangana antsika ho tonga vadiny. Nefa antsika efa souillé. Dia ozy ny ten'Andriamanitra toy izy antsika eo amin'ny verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Io zany dia efa midika mihitsy hoe tsy ken'Andriamanitra ny firaisana hors mariage. Satria ianao rehefa misattachée amin'ny olona mbola tsy marié zany dia prostitution izy Andriamanitra. Car il est dit, les deux deviendraient une seule chair. Io le tenentsika teo dans Genèse chapitre 4, 1. Ny olona zany rehefa tonga ao mariage dia une seule chair. Dia tsika koa ray ao Jesosy lasa faire un ozy izy Jesosy hoe on va prendre moi et le Père, nous faisons un. Et comme je fais un avec le Père, je fais un avec vous. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Esprit un avec le Saint-Esprit. Union, communion. Le Saint, les las favia, la samray, ou ray, Ny nomaka rehefa hoe le mirahiny da rehefa mariage dia resaka ara-mofo foana, fizika foana. Fa ny tian'Andriamanitra tenenina amin'ina dia spirituel. Firaisana ny zavatra hoe lahy sy vavy mila miray saina, miray fo, fa tsy tokony fanirika, fa dia ozy hoe natao fanampy, fanohana, zany no tokony tokantrano. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ianao zany rehefa manao ratsy, ohatra hoe ataonao marary ny vadinao, dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ohatra hoe mamono ny tenanao ianao. Dia ianao koa zany rehefa manota dia ohatra hoe ianao misy ilay mbola tetsy amin'ny lakroa teto dia mbola namantsika an'i Jesosy. Satria ianao tonga ray amin'i Jesosy. Dia ianao zany rehefa mipéché dia ohatra hoe mbola mampijaly an'i Jesosy. Dia nefa ianao zany raha ohatra ka tia ny tenanao ianao, tia an'i Jesosy ianao. Zany koa mahatonga fa hoe ndraindraiky manko ny olona problème ny olona de suicide manadego ny tenany. Le fitiavan-tena resaka tsy fitiavan-tena égoïsme fa ianao koa mila mahay tia ny tenanao. Indrindra moa vehivavy mana problème tia hoe za je suis grosse, obèse, dia tsy tia ny tena. Fa ianao mila mahay tia ny tena satria raha tsy mahay tia ny tenanao dia tsy mahay tia ny Jesosy ianao zany. Satria ianao Jesosy ray, ohatra hoe Jesosy mihitsy zany disy nanao ohatry n'io fa ianao mila mahay tia ny tenanao. Dia ozy izy hoe misy intimité sy communion izay tsy azo raha tsy ao anaty alliance. Zasy ianao koa ina moa le alliance, ina moa le mariage c'est mariage c'est signéntsika tamin'i Jesosy, nanomboka antsika tamin'ny fanoloran-tena. Ino ny fanombohany fanoloran-tena ny fanombohany ohatrany hoe nanambady ny lahy sy ny vavy dia nanisy peratra dia iny le hoe je suis marié dia hoe tu es à moi, moi je suis à toi. Nanomboka tamin'ianao nanolo-tena zany eo Andriamanitra vao hanomboka se dévoiler aminao. Niza mbola nasaka kristiana nefa tsy tera-baovao tsy confirmé par le baptême d'immersion dia tsarof tsara fa tsy ampisehoanao ny intimité mihitsy Andriamanitra satria ianao mbola tsy vadiny. Mila zay zany mbola imposé sadika amin'ny fanoloran-tena sy mibatisa satria Andriamanitra efa nametraka didy fa ny olona izay vita alliance sy vita mariage ihany no mahazo fampidévoiler ny intimité. I Adamasena tsy navean'Andriamanitra tsy se connaître tsy tao aoriana amin'ny mariage. Ianao koa Jesosy tsy se faire connaître aminao mihitsy raha tsy vita fanoloran-tena sy batisa. Dia ny dikan'iny koa mariage iny hoe fanoloran-tena engagement.
Mariage dia engagement mutuel. Le mari s'engage à être fidèle à son épouse. L'épouse s'engage à n'appartenir qu'à son mari. Kenao rehefa milaza fa nanolo tenan'i Jesosy na natao batisa, ianao ve mi-honorer ny engagement eo anaty relation amoureux anao amin'ny Jesosy. Hoy izy Jesosy je vous ne connais pas. Tsy izay miantso anaty Jesosy rehetra. Fa ianao ve mba connu dans le royaume de Dieu. Tsy milazatsika fa kristian, tsy fanaovantsika j'aime Facebook isaky mipetraka eny amin'ny groupe chrétien, tsy haiko be da be ny zavatra mety fitaka every ijugentsika ny tenantsika fa za mihitsy le tena kristian élevé rehefa ho avy Jesosy. Fa hozy Jesosy ny olona intime amiko, celui qui me connaît et celui aussi qui permet que je le connaisse. Mivady za zao tsy mahazo menatra amin'ny vadiko satria za efa azo otrany hoe tenany ihany ny tenako. Ka manota hoe natren'Andriamanitra raha ohatra ka tsy miray aminy na resaka fizika ty na resako ara satria matoa napetrak'Andriamanitra ho ampivady zay dia za je me dois de l'honorer dia za tsy mahazo menatra anazy dia manotra ny tenako azy dia izy koa manotra ny tenako. Fampatsahivana koa ho an'ny rehetra izay mihaino amin'ny radio na eto tena izay célibataire ianao raha milaza fa zanaky Jesosy surtout ianao vehivavy aza midévoiler ny intimité anao raha tsy mbola nakavady aminao zany. Amen. Hoy izy ny ten'Andriamanitra l'amour et passion. Le bon c'est celui qui saura attendre. Satria tsy se préoccuper ny beauté anao extérieur fa te connaître l'intérieur anao izy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra zany zao mety misy tena hoe ino koa zany efa anao ny 2015 mbola miresaka virginité avant le mariage ahoana. Fa ny antsika eto biblique ny resary. Ça tsy miraharaha izay avancement société fa ny anany avancement du royaume ao fatako. Dia izay no tohiko aminareo na ny tanànako azy zao dia efa ampianariko an'izany. Ho antsika ray aman-dreny koa na mety mbola kely no zanakao alefa samy dada ny commande ny vadin'ireo. Izay mivady zao dia efa nametraka Jesosy eo. Oka tsy izy fa tsy ho trompe mihitsy ny zanakay fa tena le vady avy aminao no hoazin'izy ireo. Zany anjarantsika zanak'Andriamanitra ray aman-dreny eo ny tompo. Tsy zavatra rehetra nge ho efa près dans le monde spirituel. Ka Jesosy efa miteny efa mavoanareo nge ozy tsy mangataka amiko e. Zany zavatra tonga angatahanao fa tsy hoe izay ihany le vola be. Spirituel ny resaka za zao za Jesosy zanakao tanàna voakipo zanakao souillé, je veux pas que ma fille ou mon fils soit souillé par un incirconcis. Rehefa ny Ancien Testament tena masika mihitsy Andriamanitra. Vady kananita, jereo tsara ngesa jereo tsara niafatry Abrahama tamin'ilay mpanompony hoe te tavady Isaka. Za koatra ny Abrahama. Fa n'importe qui manambady amin'ny zanak'i Jesosy raha ny Jesosy natao io sans royal tsy resaka any amin'ny gasy resantsika hoe ry andevo non zay koa zaloha diso. Fa andevo spirituel refuseko zay tsy mbola ao amin'ny Jesosy tsy za mangataka amin'ny Jesosy mba tena olo amin'ny Jesosy. Dia hoy zao hoe ny intimité tsy dévoiler raha tsy ao après ny alliance na engagement. Dia za saitsanao zany pavelo mila ataonao aloha hoe anolo tena Jesosy vonina be za tena hoe se réserver pour le Seigneur Jésus reny fa tsy ametraka amin'ny fiainako intsony eo ampelantanan'ny Satana. Dia iny tsika le za anolo tena fa fona Jesosy tena mibebaka Jesosy fa tena mpijanga efa natolo tamin'ny olo isan-karazany potika mihitsy ny fiainako fa za Jesosy ho fanatenako hoe dia ianao andraina ho vady na statut vaovao tsika statut de prostituée tsika lasa statut d'épouse et pas l'épouse de n'importe qui l'épouse du roi des rois. Tadinareo tsara tantaran'i Estera. Estera nge rehefa hitany fay le mpanjaka tamin'ny Vashti. Vashti vehivavy tena tsanintsanina fa tsy ni-honoré mihitsy ny engagement tamin'ilay mpanjaka. Dia rehefa tao aorian'iny le mpanjaka dia lasa se méfier be mihitsy. Dia rehefa jerentsika tsara tantaran'i Estera dia nangalo be da be vehivavy. Dia mifidy ny mpanjaka izy amreto le tena honoré amin'ny mariage amiko. Dia ny zavatra fidity taloha tsara fa rehefa tamin'izany andro zany tsy isy vehivavy ratsy tarehy mihitsy ao fa les plus belles jeunes filles any tanàna mihitsy no entinao. Donc raha ohatra Estera ka niankina tamin'ny beauté extérieure tsy voafidy mihitsy izy. Fa inona tonga ny mpanjaka tilté nisy beauté tsy nanana an'ireto vehivavy be da be rehetra hita ny tao anatin'ny Estera. Za koa hoe tsy zasenao koa hoe rehefa jeren'i Jesosy misy izay zavatra hoe le takin'i Jesosy hoe ao anaty zasenao. Jereo tsara fa Estera rehefa nanontaniana hoe inona zavatra tianao bijou zavatra namboanao kare mpanjaka. Estera tsy niraran'iny fa nanontany an'ilay unique izy hoe inona zavatra tena tian'ny mpanjaka no izay nanaova. Fa retsy hoe za aloha tsy fantatro raha ho vadin'ny mpanjaka ihany fa aloha rofina daholo izay azo rofina ety sitranie aloha. Zany natao hoe chrétien charnel, chrétien émotionnel.
Ozy izy Jesosy mahaiza ozy manana trésor any an-danitra. Problèmentsika mbola fijery ny tany foana, mbola leto tany ela no sitrany elo e. Fa ianao tsy mahafantatra fa ianao ngarana fanjakana mandrakizay. Hiala-napaka ianao tahaka nanapahany Estera tamin'ny mpanjaka, no napahany any an-danitra any. Jesosy te Nouvelle Jérusalem. Direny olona mihevitra be mihitsy any an-danitra any s'ennuyer dia tadinareo antsika le nijery Dragon Ball zay taloha dia ny ambony nuage eny fa misy mihitsy un nouveau pays, une nouvelle terre dia ho tapahany verina le fanapahana tany amin'ny Genesis anapatsika araka ny Jesosy. Dia tokony nataony Adama sy Eva zany ho ataontsika sy Jesosy l'église. Eva zany lasa mivadika l'église dia Adama Jesosy satria izy le Adama vaovao. Zany no an-danitra anapaka edena vaovao tsika kina rarahinao zavatra eto amin'ny tany ity. Ina mampilovaka anao fa ianao aloha tahaka le nataon'le mpanjaka rehefa alohan'izy mifidy an'ny Estera no lasa ataon'i Jesosy zao. Miprépare, zay tsara préparation reo vehivavy reo alohan'ny tao mpanjaka dia izay zay fotoana andalovantsika ity tany ity. So préparé tsika mba tena rehefa tonga anatrehan'i Jesosy dia tena hoe ty le tena la bonne, ty le tsy vadika amiko ty fa ty le honoré anao. Ka zay zany hoe ozy amantsatsika hoe misy connaissance, misy relation mila développer. Misy relation mila développer tsika. Anankiray koa zao dia efa mariako. Zavatra nampianarina zao tontolo zao atsika dia hoe mila ho fa se connaître tsara angamba manambady. Teneko anareo fa 10 le izy bibliquement parlant. Satria nahoana i Adama sy Eva vao mifankafatra songa dia nampanambadiana fa tao anatin'ny mariage zareo vao mifampi-se connaître. Ianao zany raha ohatra ka efa niomana raha-panahy dia tena mahatsapa hoe ty le vady sazako. Za tsy miteny kosa hoe izy entanao mifankahita dia androanandroanany dia anambady. Fa le tiako tenenareo mandaingy reny olona fa tsisy olona anatin'ny fampisipana zany dia ampiseho ny toetra ny rehetra. Laingy zany. Dia aveo joli foana nge rehefa mampiaraka e. Nareo tsy mizara facture, tsy mizara zaza, tsy mizara responsabilité. Fa rehefa miaraka nareo dia mampiaraka. Izy rehefa nofin'Andriamanitra zay raha mbola mpipa dia la fille aussi elle va toujours se faire jolie. Andeha rendez-vous galant, tsy maintsy miaraka amin'ny talon ato edy. Andeha hoe tombandany amin'ny restaurant ato et tout. Dia ianao hoe miakatra zany dikany natao hoe communion sur relation fa ny dikany communion sur relation tsy zavatra miakina. Ao anaty tokantrano zany vao hita. Ino moa tsy misy mivité miakina intsony. Ny fo marainy madramany ireny tsy maquillé. Ino hitanao fa ianao rehefa mbola misipa izy et tout. Efa avy miteraka matana dia manomboka hitanao hoe manena tavy izy. Zany zavatra tsika miakina ny hitanao. Fa ianao rehefa mbola misipa dia zavatra surface foana. Dia ianao jereo tsara koa mitandremo nareo vehivavy amin'ireny beau parleur ireny. Tsy dévoilen'ny toetra mihitsy izy anaty fasipana. Raha ohatra ka zavatra impressenanao dia hiara-tory aminy c'est pas normal le gars aloha anao tonga dia miala vehivavy aza-pijaliny lehilahy tahaka ozy izy Jesosy ohatran'ny milasa prostitué anao. Satana nge zay hoe macro izy tsy honoré anao zany fa ataonao ohatran'ny objet anao. Ka zay tenentsika hoe raha mbola célibataire anao dia aza mihevitra mihitsy hoe eo dia zay no tonga sasany ero dia tena le mariage mihitsy no mafy divorce rangah. Bedabedy zay ty zao tena zany hatramin'ny nanambady vomaika zay ny anambady vomaika ny divorce. Hitao zany izy niaraka tsy nanambady ohatrany nety foana raha vao nanambady dia divorce. Ka satria rehefa hitan'le ohatra le lahy zao ka te azo an'le vehivavy mafy izy tsy ampisehan'ny défaut-ny aminao zany mihitsy. Dia le vehivavy koa tahak'izay tsy ampisehan'le makisitisitinazy iny izy fa le toetoetra ratsy keliny izy. Raha tsy tena sûr izy engagé sy ty efa nazy zay efa misy nosinitsy afa miala izy. Dia eo mifampisehan'le toetra dia hoe etety za inona koa ty tena tsy zakako ty. Za fa diso be hoe tsy manambady aloha raha tsy mizaka rehetra. Ka ny olona tsy ampisehan'ny intimité mihitsy raha tsy aorianana engagement. Ohatrany hoe patron anao zao rehefa manao engagement na contrat nareo raha tsy tena efa nanao signé mihitsy anao dia izay amin'izay anao vihitra anaty le entreprise vao fantatrao inona vraiment qu'est-ce qui se passe, inona daholo ny zavatra azo. Ny patron hoe dia hiteny momba ny secret économique an'ilay entreprise raha ohatra izy ka tsy sûr aloha hoe s'engagé anao fa tena ho commercial ho azy sao dia mba atao ty ozy izy kaka ny secret anay kosa fa izy efa engagé quelque part. Dia ohatr'izay mihitsy le firaisana amin'ny Jesosy. Il y a des choses que le Père ne révèle qu'à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont cherché à s'engager à lui. Restika ny ao amin'ny Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Déjà, vitaine 10 minutes. Verset 9. Vous êtes Andrémantre. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Verina foana le verbe connaître. Misy mystère zany miafina ao anatin'i Jesosy
fa tsy aseho an'Andriamanitra raha tsy ho an'ireo kristiana tena te hiconnaitre an Jesosy. Ho an'ireo tena kristiana misengage tena hoe mihonoré an'ilay hoe za marié à Jésus, za efa fiancé à Jesosy, je me réserve que pour lui. De vous dire, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verina foana les verbes connaître. Ianao ve ianao zao rehefa anatin'ny relation mivady. Jereo tsara mifihetsika ny vadinao. Ianao zao tsy hoe tesitra amin'ny lehilahy raha ohatra ka milaza fa mpivady nareo nefa le vehivavy refusé miara-matory aminy. Monsieur ry amin'ny canapé, madame miaraka ry amin'ny fandriana mitokana. Dia milaza fa hoe mpivady nefany tonga avy miala dia samy mihinana dia samy mandeha dia ohatran'ny hoe colocataire fa tsy mpivady. Dia ianao koa nefany temple du Saint-Esprit. Vous dites que notre esprit est avec le Saint-Esprit. Reste le Saint-Esprit, c'est uni en esprit atsika dia tahaka ny mari. Dia ny âme atsika dia tahaka ny épouse. Dia corps atsika dia mirefléter ny famille na ny taranaka. Azonareo tsara le fanoharan'ilay izy. Dia ianao zany anaty tokantrano dia za ny âme manomboka rehefa manomboka zanak'Andriamanitra ny âme mila se soumettre en mariany le nouveau mari qui est le Saint-Esprit. Tahaka ny vehivavy mila se soumettre amin'ny lahy. Dia ny corps en fait ny reflet les communion les âmes nanaiky se soumettre amin'ny Saint-Esprit dia zay le tenen'Andriamanitra le hoe je veux que vous prospérez à tous égards, corps, âme et esprit. Ny tena marina en fait natonga ny maladinga dia en fait tany amin'ny esprit mihitsy nefa nisy problème dia déboussolé daholo nanaovan'Andriamanitra déboussolé ny âme déboussolé koa ny corps. Dia défaillance amin'ny péché maladie dia défaillance spirituelle ihany ny sosany. Ka tsika zany rehefa raisitsika amin'izay image zay resaka tokantrano dia tokony tsy hanao tsy mahasatsotsika manao tsinitsinina amin'ny tokantranontsika. Hoy izy zany hoe ny ten'Andriamanitra zao tena n'attristez pas le Saint-Esprit. Vadinao ve tsy ho attristé vehivavy raha ohatra ka le lehilahy tsy mba mipondre temps mba miconverser miaraka aminy, partager zavatra miaraka aminy fa tsy hoe ataovina zao fotsiny. Misy fotoantsika manao an'izany amin'ny Saint-Esprit eo milaza fa kristiana ny invité le riz Saint-Esprit ndao tsika hiaritery ndao tsika hivady fa rehefa tafitoha etreo ny Saint-Esprit tsy mba miresaka aminy ianao tsy fanirianao akory nohatra miaraka aminy tsy fanirinao ny communion miaraka aminy. Tsara fa ny olona raha tena mifankaty zany tsy mifankaleo raha ohatra nareo ka mifankaleo misy problème zany relation nareo ka ianao koa raha makaleonao mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra makaleonao mihaino ten'Andriamanitra tsy normal ianao zany misy problème relationao amin'Andriamanitra. Zany zao dia efa bilan simple ahafantarana hoe aiza ho aiza ny relation anananao amin'ny Jesosy. Ny olona mifankaty zany tsika izay efa ananambady tsaroantsika tsara tamin'ny andro nampiaraka zany tsy andro mihitsy anao vena le fotoana hifankahita bitabita kry masy téléphone sisisisisisy. Dia ianao koa ohatrany ahoana rehefa eo devant ianao koa hoe mba maniry mba manky anao ve tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro satria natsarotsara Jesosy c'est la parole faite chair. Ka ianao ve mitaka amin'izay présence de Jésus zay foana mitaka ny ohatrany hoe mon mari me manque. Zay mivady zao rehefa hoe miasa izy mandeha miasa maraina fa tsoroka aminareo fa il me manque. Ny olona mety zany anareo hoe tsy mifankaleo non il me manque dia mifampandeha SMS zay. Dia ianao koa ve mba ohatrany hoe ampiarahanao amin'ny Jesosy. Raha ohatra ohatrany efa ohatrany hoe le vadiko rehefa le week-end ihany anao mba réservé jour anao ny sasany miaraka amin'ny Jesosy week-end tsy vita amin'ny réservé ho an'i Jesosy nefa izy milaza fa tia an'Andriamanitra. Teneo akaikinao ndaontsika tsy hypocrite. L'Andriamanitra arrête simple. Tsika dans une relation amoureuse avec Jésus. Tena une relation passionnelle mihitsy ny tokony fiarahantsika amin'ny Jesosy zay ny olona ho alain'i Jesosy. Ka ianao ve tianao mihitsy irinao mihitsy izy David any amin'ny Psaume 42 raha tsy disany hoe le hoe soif de Dieu. Ohatrany tahaka antsika le hoe malaina ny vaty koa zany. Zay zany izy zay tsy any Kristy dia hodia dia mamiditra ny trano izy dia mamory courant dia tity. Dia ianao koa alohan'ny tonga tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra iona amin'ilay tiako indray eo fanatreha iona amin'ny Jesosy zany amin'ny teny. Dia tonga ianao dia tokony falifaly. Fa tsy misy ny sasany tsy tahiona amin'ny Jesosy Jesosy efa manao rendez-vous amoureux dia mipose lapin tsika misy fotoana. Tandremo jejero tsara nge ilay olona posena lapin nefa tena voatsitra mihitsy ny fony. Tena hoana ny voany azy zany. Dia Jesosy koa tsitra ny fony izy miandra anao fa ianao tsy mba tonga. Dia Jesosy koa tsika hoe ampiakarana dia ho présenteny amin'ny rainy.
le roi, le Dieu créateur, le Père ny présenté an'zasy ianao. Jesosy tsy hampiakatra vehivavy tsy amin'ray zany. Tahaka ny hoe lehilahy anankiray dia hoe akavady dia mireprésentena ny dada sy ny mamany. Dia paozina makimaky rena paozin'ilay vehivavy. Dia ianao hoe hevitra fa nasa izy. Préparena aloha ilay vehivavy raha tena tiany dia ohatr'izay. Dia tsika koa draiky izay moa tonga Jesosy miprépare tsika hoe tena hoe l'épouse parfaite aseho amin'ny fiainana izy amin'ny dadany hoe dada io ilay vadiko. Dia misy zany tsika tonga saina amin'izay fa resitsika verset maromaro faranako ilay izy. Colossiens chapitre 1 manomboka verset 9 hatramin'ny verset 14. Colossiens chapitre 1 verset 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, vous la verrez, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Ça c'est une phrase que ny tompony ny olona mihevitra hoe ilay voalohany tamin'ny sipin any no tena tiako izy fa zao izy tiako kokoa no tamin'ny voalohany iranay satria na misy zavatra be be tsy fantako tamin'izay mbola ny sipa nefa nilasa fantako eo ao momba ny personnalitéany dia mitombo be fitiavako azy na mihitako misy zavatra spécial mihitako foana dia tsika koa miaraka amin'ny relationtsika amin'ny Jesosy ohatr'izany Jesosy tena c'est le Dieu tena il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas encore du Seigneur. Et nefa on dit l'aimer. Nous n'avons pas dit ça, je veux chercher à le connaître. Malina non miti, ma fille n'a pas de rêve comme femme. Il faut me dire, j'aime bien tes yeux, les masques, je ne dis ni rien. Donc là, je me suis mis dans la musique. Tes yeux, t'es non couvert, on est comme Jésus, tu veux le connaître. Tes ailes, mon petit Jésus, c'est ailes, on l'a la Sainte Jésus, c'est oui, le la femme. Et on dit Andriamanitra ny Osea chapitre 4 verset 6 ringana ny oloko no tsy misy fahalalana amin'ny teny gasy moa zay fahalalana mal traduit fa par manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne sait pas tsy nijenty izy disons dia mbola afaka anoarantsika foana amin'ny vierge sage et folle. Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps de connaître, à vraiment s'engager à fond dans une relation avec Jésus. Dans la chrétienne, une vraie relation, c'est misy et nous avons relation mivady nao za aza atao ohatrany routine zany fianarana mivady fa michercher foana se surprendre aza hoe efa niteny amin'izany hoe ankatatra loatra momba any dia mba hainao tsy michercher à connaître misy zavatra hafa foana tsika misy zavatra spécifique foana mahafinaritra anao any mety miova izy ny muriny izy tahatra aminareo nanambady misy zavatra mahafinaritra anao azy indray dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe donner du fruit dia resitsika efa Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pour la connaissance de la voix de Jésus, des Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et nous allons t'éprouver, tu sur Facebook. Je suis chrétien, amen, papé, amen, si vous aimez Jésus. C'est pas écrit ça dans la Bible. La Bible dit si tu aimes Jésus, garde ses commandements. Amen. Il a tenu que ça, c'est une fois dans Facebook, tu es dans Facebook, tu fais Chanel, tu as une position bête, il y a un orgueil, il y a un écran, tu es monsieur Jésus, soi-même, ça m'a dit que tu étais natif, tu es un amen, ça m'a dit que tu étais important, ça m'a dit que tu étais un disciple de Christ, ça a cause de dans Facebook, non. Vie virtuelle, vie en vrai. Qu'est-ce que tu reflètes devant les gens, dans tous les plans? C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est une vous présenter un tas de ça sur les mises de Jésus. Oui, tu es sûr qu'on t'intade. Et tu devais chercher à le connaître. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus a dit que voler l'intimité dans nos mises, il a dit que tiage, t'as dit que fait faire, tu voler l'intimité, mais tu as dit que rater un tiage, tu sont cachés mises, à être pour moi seul pour toute la vie. Tu écoutes Jésus. Le roi aussi n'a pas
dévoilé. En fait, efa programme androa ta mystère misy le hoe tena tiany misy le hoe vehivavy araka napaka aminy satria na hoe la femme est l'aide de l'homme. Dia tsy nidévoilé ntsony tamin'ilay vehivavy manaritra izay zavatra raha tsika hoe tena vehivavy tia azy. Dia hitany ny fony Esther fa tsy olona intéressé fa olona fo tena tia. Dia izay ny tadiavin'i Jesosy. Ianao hoe mbola ilay kristiana intéressé amin'ny tanany dada fotsiny fitahina hoe volona hoe zao. Fa ianao hoe mba chercher niakatra ambonimbony mba nijery ny tavana, mba nijery ny réaction rehefa hoe tia ny dada hoe zavatra ataoko izao. Dia avy eo ianao tonga dia mifony amin'izay. Tianao fantatra inona ny fony. Tena izay ny olona tadiavin'Andriamanitra. Dia ozy izy 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et reste qu'Andrea, il y a Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas leur nature. Tu sais que ça, tu as la connaissance de Dieu, na te fana l'ulté, na te fana l'autopartie, ça. Ça m'a tout dit, c'est cool. Mais nous, les enseignements, par nous, on est fait 5 ministères. Nous représentons un gouvernement céleste, on a une connaissance. Ça a été pour Christiana Tandré, Jésus est venu, on le fait, des gens qui le connaissent et non pas des gens qui disent le connaître. Ça, on peut taper, mais dans Facebook, peut taper, mais là, ça va pas être un minutes, il va nous passer, mais je ne te connais pas. Ny olona fantako dia ny olona izay miray amiko mizana zavatra rehetra. Ianao zao mahafantatra hoe malaza Obama, dia ianao mitetetika be hoe tonga be maison blanche dia je te connais Obama, laisse montrer. Obama, il y a des milliards de personnes sur terre qui disent me connaître, mais moi je te connais pas, tu rentres pas chez moi. Fa ny olona fantany, ministre, mpiara-miasa aminy, ny ora miaina amin'ny isan'andro. Dia tsika koa ohatr'izany, tsy fitenenanao amin'ny olona rehetra, za Christiane, za zao. Est-ce que tu as grandi dans la connaissance de la volonté de Dieu? Et vous dites, nul, vous dites, celui qui m'aime, vous dites, le Père vient demeurer chez lui. Et non, là, tout cas, le Père demeure dans ta famille. Le Père demeure dans ta famille. Si le Père demeure là, si le Père est là, Mibeba dia mandro soa ry mpanaratin'i Jesosy. Mandro soa dia mitomboa anatin'ny fahafantarana an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, mino fa miasa mahery sy nakasika amin'ny fotsika ny tenin'Andriamanitra, ny tena faniriana izay napetraka fany amin'ny masina tao anatin'ny fitoriana ity dia hoe mila tsika mitombo fitiavana an'Andriamanitra. Ny vrai amour tsy isy amour stable izany fa mitombo. Hoy izy ny any amin'ny Apocalypse hoe Firena mi fitiavana voalohany, entreteniavo. Mi fitiavana ça s'entretient. C'est une vague si tu as ça, on s'entretient, ça se cultive. Vous êtes Adam et cultiver. Cultivez-vous mutuellement, des séparés avec le Seigneur Jésus. On doit cultiver notre relation avec Jésus qu'à travers la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Des voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, mino fa mirotsaka anaty fotsika tsirairay avy fitiavany Jesosy amelombelona